Taranja handball miatrika ny fidinan'ny amboarany ranomasimbe andehanantsika izay nanomboka ny zoma teo ihany koa eto amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina nahatonga solitena avokoa eo misokajy zalahy ireo nosy rehetra manodidina ka hita misongadina aloha amin'izany faninanana izany ny ekipa avy atsy amin'ny nosy lariny eo sy ny ekipa avy eto Madagasikara. Ekipa valo avy aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina no miady izay ho tompon'ny amboarany izany ranomasimbe indianina izany eo amin'ny taranja handball izay nitanterahana ny zoma 8 Novambra lasa teo ka hatramin'ny 7 ny volana Desambra. Manana solitena roa zareo avy atsy amin'ny nosy lariny eo ary manana solitena roa ihany koa Madagasikara, ray avy kosa avy atsy Seychelles sy avy atsy Maurice, Mayotte ary Comore no miady izany ho tompon'ny amboarany ranomasimbe indianina izany eo amin'ny sokajy zazalahy. Ao amin'ny vondrona ary no ahitana ny HBCT Antoliary avy eto Madagasikara izany, ny JSB avy atsy amin'ny nosy lariny eo, ny Super 8 avy atsy amin'ny nosy Seychelles ary ny CBSC avy atsy amin'ny nosy Maurice. Ao amin'ny vondrona B kosa no ahitana ny AS Saint-Michel avy eto Madagasikara, ny Château Orange avy atsy amin'ny nosy lariny eo, ny ASC Tsingoni avy atsy Mayotte ary ny IAS Ouro avy atsy amin'ny nosy Comore. Zay zany no mpandray anjara eo amin'ny lehilahy. Ho an'ny vehivavy kosa dia vondrona tokana ihany izay ahitana ekipa telo, dia ny THBC avy eto Madagasikara sy ny Tilty avy any Toamasina ary ny MF Strom avy atsy amin'ny nosy Seychelles. Raha izay andro telo izay zany no lazaina dia toy izao ny vokatra tonga eto am-pelatanana. Raha ho an'ny lehilahy aloha dia zareo avy atsy amin'ny nosy lariny eo no azo lazaina misongadina sy ny HBCT Antoliary. Toy izao ary izany vokatra izany. Ny Tsingoni avy atsy amin'ny nosy Mayotte mandesy ny nosy roa avy ao amin'ny nosy Comore tamin'ny 9:30 no 2:20. Ny Super 8 avy atsy Seychelles nondrika nanoloana ny CSCC avy atsy amin'ny nosy Maurice tamin'ny 30 no 4:20. Raha teo amin'ny sokajy zazavavy kosa tamin'ny omaly io dia ny Tilty nandresy ny MF Strom tamin'ny 2:20 no 20:20 ary ny THBC dia mbola nandresy ny MF Strom ihany koa tamin'ny 20:30 no 20:20. Raha ny vokatra androany kosa indray dia nisaraka Atsahala ny CSB avy ao amin'ny nosy lariny eo sy ny HBCT Antoliary 20:30 no 20:30 ary zareo avy ao amin'ny Château Orange dia nandresy ny Tsingoni Mayotte tamin'ny 20:20 no 4:20 ary ny Château Orange dia mbola nandresy ihany koa ny AS Saint-Michel avy eto Madagasikara tamin'ny 3:20 no 7:20. Raha ny filarana vonjy maika aloha hatreto mandritra zay andro telo zay dia mitarika ao amin'ny vondrona ny HBCT sy ny JSB amin'ny nosy lariny eo ary ao amin'ny vondrona B kosa dia mitarika ny Château Orange sy ny ABC any Tsingoni. Mbola hitoeram-pitsimbo izany faninanana izany etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ka toy izao ny fandaharam-potoana. Ny Super 8 ikatroka amin'ny HBCT Antoliary, ny CSSC ikatroka amin'ny JSB any nosy lariny eo, ny MF Storm avy eo amin'ny nosy Seychelles zazavavy zany ikatroka amin'ny THBC ary ny ASC Tsingoni ikatroka amin'ny AS Saint-Michel mbola lehilahy kosa indray io ary ny Euro avy atsy amin'ny nosy Comore ikatroka amin'ny Château Orange avy atsy amin'ny nosy lariny eo.